Ny vaovao izay nisongadina teto Toliara tamin'ny andro anoan'ity fantrangatra maro moa zany dia ny fanapakevitry ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny OMC na ny organe mixte de conception anampona ilay hetsika fiarahamientana zasy na téléthon ho an'ny Trabona izay saika nokarakarainy ny vondrona toko politika na ny Alliance Tambodibona hoy ny fahafantarantsika azy. Alliance Tambodibona izay ahitantsika ny vondrona toko Mapaha, ny VPM MMM, ny araktsika ny antoko maitso ary ny vondrona toko ARD havana ihany koa. Raha taivina kely ny fandehany izay tantara izay satria izay ny fanany famakafakatsika amin'ny ty maraina ity dia misy zany ny alalana izay nangatahan'ireo fikambanany tsombavavoaka ao anatin'ny ty Alliance Tambodibona ity nosoniavin'Andriamatoa Roberto Sinoka tsombavambahoaka voafita avy aty amin'ny faritany ny Toliara tsombavavoaka ny Madagasikara. Efa nazahoana lalana izy io tamin'ny alatsinainy lasa teo avy amin'ny lehibean'ny faritra izay lehibean'ny OMC ihany koa saingy ny nagaga moa dia ora farana zany hoe omaly tolakandro tamin'ny iray ora tolakandro nilatsaka indray ny taratasy avy any amin'ny lehibean'ny distrika izay mampiasa zany ny anaran'ny OMC nanafoanana izay hetsika izay le tranga fa amin'ny ty marana ity sika dia andray n'Andriamatoa Jean-Claude izay mpandrinika nasionaly ny antoko maitso aty amin'ny faritany Toliara sady tao anatin'ny komity mpikarakara ihany koa sy misy olom-bavambahoaka Roberto Sinoka izay tao anatiny izany komity mpikarakara izany nitondra ny fanazavana aloha amin'ny tapany voalohan'ny mpandarantsika zany mikasika indrindra izay resaka olana ny tranga izay zany tamin'ny fanafoanana ny sy téléthon ity. Miaravana reto ndeto amin'ny lobise mivantana ny Antananarivo ihany koa ty fandarana ity dia mankasitraka nanaiky ny fanasanay amin'izao maraina izao. Ia, ny fantaniko avy hatrany zany hoe ho antsika anareo izay mikarakara izany hetsika izany antanazonareo azavaina kely tsotsotra aminay hoe nanahoana ny taratasy zany ara-panjakana afahana milaza hoe tena efa nahazo alalana tokoa izay hetsika saika nataonareo zay no nofoanana tamin'ny ora farany. Fanadavanay moa tsotra ny fanahazo tozy koa zay satria tsika tany-tandalana fa tsy maintsy manao zavatra ara-dalàna. Lehibe ny faritra nanome taratasy tamin'ny lefina mbatsinainy ara-dalàna satria mahara-dalàna azy famonjena olo voamoiny tsy resaka politika. Izay manao version politique moa anjaran'izay fa koa ny antsoavana ataon'ny premier ministre izay malala tany na vahiny na tompotany iangaviana hanome izy vompony ho an'ireo havana Trabona namaly ny alliance noho izay antso zay na dia tsy misy aza io antso samy tokony andraiky reto amin'ny firenena isika samy malagasy isika olo ivelany ve mamonjy antsika malagasy tsy voamaika ve itsika samy malagasy. Tena andray tanam-pakevitra io zahay hoe anjaratsika koa mitambatra satria firaisan-kina ny hoe hanome hery ireo namatsika Trabona dia hanao téléthon zay zany ny zavatra nieritreretinay fa zahay tsy nieritreritry zavatra hafa ankoatran'izay ary aby ireo taratasy ireo ata amin'ny mairie ateriny district ny raha mahagaga anay nefa dernier moment naja mitambotra eo navoriny district ny OMC ino antony misy zavatra hitadiavanareo avy moa zahay dia nisy fagnazava nahazo baiko angambany district io natahotra moa izy amin'ny OMC zany ka tsy menatsiny izy amin'izany ty ny décision tampa tsy azonareo atao atsaharo io téléthon ataonareo io téléthon io nefa hamonjena havany Trabona fa tsy zavatra atao fahatany ary mbo mandeha hatramin'ity andro andranoty ny fiangavian'ny gouvernemanta olo avy any ivelany hanampy iarahantsika mahita zao Antananarivo hatramin'izao mbo mandeha ny rano mbo maro ny havana afindretseroa amboarana tanty amboarana azy azo atao ataotsika hoe aty agny amin'ny église agny amin'ny école amaikaran'ireo Trabona eny ary nahata amin'ny président de république mandeha andro haly mamangy ireo Trabona nidikan'izay zany misy tokoa ny Trabona ty Madagasikara ka tsara ho an'izay tsara sitrapo magnampy ireo havana zay zany abanibango mikasika ny fanankanana gouvernemanta na fitondram-panjakana ty téléthon saika ataonay aty Antsimandrefana aty mampalahelo anay atoizako ihany mampalahelo anay satria
tsy gasy hoe ny alliance tsy gasy hoe ireo député zanak'Toliara nanafanapahakevitsy hanampy ny fiarahamonin'any. Iza ny gasy mena lalana hanampy ny gasy, iza ny gasy toherina ary sakanana raha hanampy ny gasy hanampy ny gasy mitombo tsy firaisan-draisana aminy. Zany fanamariana voalohany. Za zany raha ohatra ka mijery an'ilay izy zany dia mipetraka eo amin'ny toerana ny fitondram-panjakana indray matoson-bavambahoaka dia izy mazava be zany hoe ny antony mety natonga ny fitondram-panjakana nanafoana azy dia endrika ara-politika ilay tianareo natao ka hitakonanareo tao ambadiky ny hoe téléphone fiaraha-mientana ho an'ny Tsabony fa matoa hoe alliance Tambojovony zany ange andray matoson-bavambahoaka mazava avy hatrany fa resaka politika zany Ya, mamerina ny aramba zay fanatondritry ny namana teo. Le izy ohatra ka atao amin'ny fijery tsotsotra dia manahirana ny toetra misy aty Toliara amin'izao fotoana izao. Ny antony mampanahirana anazy rehefa nangataka ny autorisation io ny fitambanana député, regroupement na député miray ao anatin'ny alliance Tambojovona zay aty amin'ny faritany Toliara hijery avana Traboina sy ireo sinistre ireo le vonikere dia nifanampina tamin'le Belfast ary fampiresaka. Nazava ny resaka teo hoe inona sy nadoly le zavatra tianareo atao, nambaranay ny recherche sy ny initiative tiankatao. Ankoatry ny laisser le temps zany dia efa nitondra koa zahay vivre voatsirambin'ny tana citadine maro ho ana 1000 foyer vary eo amin'ny 10 kilao na 5 kapoaka ho an'ny tokantrano arifo. Zay no efa voatsirambin'ny tana ankoatry n'izay mety ho firesakina zay ho azo amin'ilay teletaona atao teto dia naneky ary nameny accord ny chef de région général Robert dia nisy moa fanolonan'ilay chef de région tapitapitra reny zay no naantony na limogé anazy tamin'ny latsinainy io nanomezanay taratasy nametranay taratasy fangatahana io tamin'ny latsinainy 9 mars dia mitondra an'izay taratasy zany zahay tany amin'ny chef de district ary nangataka koa an'le toerana tamin'ny madame maire teto Toliara dia efa samby nanome mifangatoavana. Ny district moa zany niteny taminay hoe ny chef de région no leader ny OMT ka rehefa manaiky lehibenay hiérarchique dia manaiky koa zahay manome lalana nareo parlementaire anao an'le zavatra izay. Dia ohatran'izay koa ny tany amin'ny commune arabaina nareo parlementaire lahy lamba mitodika ny tanàna antsika ty anao an'izay afaka nasavan'izay eto tsy misy maharatry an'izay jery an'izay resaka social mba hoka zay ny any ivelany ary any antsoiny hatramin'ny Nations Unies ary antsoiny anaovana antso ka voa maiky moa nareo anaky ny Toliara dia nanaiky zany reo ambaratonga pahefana rehetra eto amin'ny faritany eto amin'ny faritra sy mandrefana dia nanata koa zahay an'ilay fametrahana ny autorisation 10 andro mialohan'ny fotoana anaovana festivitéa tafapetraka daoly ary nahazo ny avalon'ny autorité locale daoly reo rehetra ireo akory ny hagaganay fa rehefa nandeha ny fanomanana rehetrarehetra efa nandeha ny antso na ny communication rehetra tamin'ny radio sy ny télévision na ny antso tamin'ny autoradio isan-karazany eto toerana dia napetrona zahay omaly tany amin'ny bureau ny district complet ny OMC mpigalona rehetra ny tao amin'ny tribunal ny tao amin'ny district ny tao amin'ny maire complet zay dia mitenena zahay hoe andray matosim-bavambahoaka isany
nareo amin'ny alliance miala tsiny zahay fa tsy afaka hanome lalana anareo na eo ary autorisation zay fanekenay de tsy afaka hanome lalana amty etika ataonareo eto filiara ty ay io zahay eny afa tsika tany-tandalana ka mba omeo anay andre matoa lehibe district zay mitarika ny OMC raiky OMC régional ny lalana ny andin-dalana manjara satria tany demokratika tsika ary tany-tandalana le andin-dalana ama parlementaire anay zay mpanao lalana de mba omeo anay zay lalana manjara anay tsy ahafahana manao téléthon malgré ny autorisation efa ampelantananay ary manjara anay mamoana ny ahafahanareo mamoana indray ty taratasy efa nomenareo anay ty aka tsy zany anefa fa hainareo zao fa le fantatsika zao fa le chef de région teo ne ka limogé C6 argument bidon de zany nantany haty amin'ny alliance hoe angaty tsy misy ny continuité de l'état raha ohatra ka nanome alala ny chef de région teo aloha ka limogé tsy misy anga zany fitohizany raha raha-panjakana zany sa inona ny tena antony ka mahatonga an'izao zavatra zao soronareo aminay hoe aiko avy any ambony ve ty zavatra ty sa inona marina ka nahatonga anareo naka an'izao décision zao ka tsy zany anefa ny téléthon ho an'ny fanjakana ny manao anazy sisa ka ino ho le antso ino izy zay le antso nataon'ny premier ministre antso ho an'ny Nations Unies fa ho antso ho an'ny malagasy ve tsy ho anay zay zanaky ty tanàna ty zay olomboafidiny ty tanàna ty ka miverina ty amin'ny vahoaka mijery zay fahasahiranany vahoaka zay rehefa tsy manao ny fanjakana foibe inona ny tsiny inona ny fahotana ataonay sy mba vahoaka am'izay zavatra zay ka sao de misy ambadika politika le izy ay zay moa tena tsoronareo le zavatra atahoranareo hoe ay zany mieritseritra nareo fa le action sociale zay ataonay dia ho aobe politique na le action sociale zany de ho fonofonosana zany resaka politique zay no mampatahotra anareo miala tsiny andre matasombavimbavoaka isany fa manahirana moa ty raha ty sinisisa de zay zany no valiteny azonay tany amin'ny OMC dia hitako moa ny député sy ny alliance zany dia nanao tatra tady Antananarivo dia reny mitohizan'ny Antananarivo conférence de presse reny ka ny anay filiara zany ny zavatra atao androany dia zahay forceva le vahoaka aloha tsy manaiky le vahoaka re tomany mijaly le vahoaka ty satria madame Lalatina ny olona ty aminay ty am'izao fotoana zao ty ninatsika zao raha vombomanga no andrahona raha vombomanga arzato no andrahoina omenany lehibe omenany madinika atao sakafo maraina atao sakafo atoandro atao sakafo hariva zara fa mihinana le olo aty rehefa ty hanao ny fitondram-panjakana maninona sakananao ohatran'izany le olona tsara sitrako sa ve nohon'izay ahiahy politika zay satria fa naheno zareo naheno an'io zany le olona manodidina filiara rehetrarehetra de efa nirodina nasaboina rehetrarehetra nandeha taxi borosy nandeha taxi borosy nandeha sarety nandeha sarety tonga eto filiara am'izao fotoan'izao ka atahorana zany hoe hisy démonstration de force lehibe zany io satria zahay efa tsy nahavela lahatra tam'y valimasy de androany koa zany zahay tsy avelana manao téléthon tsy avela zany misitraka ny zony zay de androany koa zany tsy avela misitraka ny zony koa zany reo vahoaka sinistre reo nohon'izay ady lahy politika zay mety eritreretinao tsy fatahorana politika zay redotevanao dia mijanona aperina fotsiny zao zany le izy ampiasanao le prérogative
puissance publique ampiasan'ny fanjakana mba tsy hanomezanay anareo vivre reo an'le vahoaka mampalahelo tsy zao ny zavatra nitolonana tamin'ny taona 2024 tokolatovavy tsy zao ny zavatra nitadiavin'ny Tuliara tamin'ny taona 2024 raha Tuliara nanomboka tamin'izany tadiditsika tsara fa heto nisan'ny nafanafota amin'ireny ka natadidivinareo fa nisan'ny nitoraka kapa mihitsy raha tamin'izany taon'izany nitonga teto Tuliara ka androany zany ny vahoaka ny Tuliara raha tamin'ireny fotoana reny tsy nahatsapa ny vahoaka ny Tuliara hoe mila fanovana tsika mila manala ny jadona tsika miverina tokolastovavy tena fanetsetena no itenenana amin'izany miverina ny jadona tsy hoe miverina tsikelikely fa tonga de miverina manao titiko felevé titsiny ny jadona atao ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana itenenantsika zao mizany ny vahoaka ny Tuliara zay tsy miteny hoe ndao tsika hanonga fanjakana fa kosany zahay mampieritseritsy fa raha izao zavatra mitohy raha zao frustration ny vahoaka ny Tuliara zao mitohy ary zay miteny fa mieritseritsy zay fa tsy ny vahoaka ny Tuliara ihany fa ny namana any Majunga koa zay ho nanao hetsika ohatran'izao hosakanana dia zahay mieritseritra fa tsy itony ny vahoaka zao malahelo am-po ny vahoaka ary ny tena heno izy Tuliara hatramin'ny omalika hatramin'izao dia tiana taraina alahelo ranomasy ka hoy zahay hoe ory mpitondra fanjakana o tsy nitany ny fazy fanovava-bahoaka miangavy anareo zahay ivereno io décision ataonareo manakatsakana ny piraitan-jazana manakatsakana zay anaky Tuliara zay mba nitsongrim-bolo lany matoa zany lany zany managny legitimiteny zany hitondra fanjakana koa zahay io ka manino avahinareo ohatran'izany zahay mino fa laha zahay zao ny député HVM tsy ny sakana nanao an'io fa nohony zahay député anatin'ny alliance zany zao mahatonga ny toejavatra mampalahelo eto Tuliara zao madame Lalia Nyamako fatariko andriamantosolonga vambahoaka dia misotra hoe fanga kosa moa dia tsy afaka nanao an'ilay téléthon tokoa na tsy afaka mitondra ny fanampiana tokoa raha tsy manantona vahoaka. Zay zany le mety mahatonga an'ilay taratasy fandavana nataon'lehibe amin'ny distrika hoe manina raha terina mivantana any amin'ny BNGRC ilay fanampiana fa tsy voatery hoe hanangonana vahoaka e. Zay mahatonga amin'izareo manana eritreritra hoe misy ambadika politika ilay. Zavatra roa no valin'izay. Voalohany azo natao tsara ny teny anay hoe alefatsy le téléthon fa avasina kabary politika dia anjaranay zany no nieritseritsin'izao zavatra zay raha nanana bonne foi tokoa zahay dia hitanterahana le izy zay faharon'izay miresaka BNGRC ny BNGRC tokolastovavy mampalahelo ny zavatra misy satria ministre manana candidat eto Tuliara manana candidat homme communal eto Tuliara anatiny atoko HVM no mitondra ny fanampiana avy any amin'ny BNGRC dia mampilahatra n'olona Tuliara hoe aiza ny karatra HVM fa raha tsy manana karatra HVM tsy omenay amin'ny reto vivre reto tsy omenay reto amin'ny reto fanampiana avy amin'ny BNGRC reto mampalahelo mampirotraka ranomaso tokolastovavy ny zavatra ataon'izao fitondram-panjakana zao. Zany tianao tenenina fanampiana avy amin'ny alalatanana terina any amin'ny BNGRC zany zay raha fanjakana toko HVM. Ny fanampiana rehetra na avy amin'ny alalatanana na avy amin'ny tena rehetra raha vavy io zay tsy hanampy an'i Madagasikara dia centralité fa centralité na amin'ny bureau miandraikitsan'io resaka catastrophe naturelle io dia ny BNGRC ka reo zavatra reo rehefa aty amin'ny faritany zany na Antananarivo zao mino koa fa na aty amin'ny faritany zany dia zay ny zavatra misy omena ampilaharina le olo aiza ny karatra antanina le président Fontany ary menasena amin'ny président Fontany raha vo tsy HVM zany dia mahazo décision eo no eo eto Tuliara aiza ny karatra ma HVM nareo milahatra fanampiana io raha vo tsy manana karatra manaova karatra aloha fa ihany responsable politique atao amin'ny quartier misatsika dia zay votarana an'ilay fanampiana na izay ny zava-misy na tsy n'izay ny zava-misy tsy haika ho nateonay zany androany io hoe
leo tanteraka le vahoaka ary mangiry firy izao le fanaovana ny takisany ka teka naseonay zany na zahay tsy nampitenenana fa ho mifeno hitiko zany io toerana kianjan'ny jardin de la mer io androany ho nihitany zavanjakana hoe tena mikaikaina tokoa le vahoaka zay ny zavatra tiany ho naseo tetin'androany tia resaka fotio tia resaka fanaovana tia resaka politika hafa fa tena hampitehonay fotsiny hoe io ary taraina amin'le vahoaka io ary le maharary amin'le vahoaka fa asehona amitsika mpitondram-panjakana hoentina anenoana ampanenoana lakilosy ahoana ny fahitanareo hoe izao ny taon'ny taratasy fandavana zany nataony lehibe any distrika hoe ny fanampiana fanangonana ny fanampiana hoe izy dia la levée de fonds opérée dans tout le territoire national relève de la compétence exclusive de l'État zany hoe anjara manokany ny fitondram-panjakana ny manao an'izany fanangonam-bola ho fanampianan'ny fiavona izany manerana ny Madagasikara ary nampiny moa le izy hoe et le téléthon objet de la présence de monde n'a pas été autorisé par l'autorité compétente izany hoe lay téléthon izay nangatahana nataonareo nanaovanareo fangatahana dia tsy nomely tompon'andraikitra mahefa lalana zay natao anatin'ny taratasy anareo milaza eo ary nasehoanao teo moa le taratasy nahazo ny alalana zany na ny akora avy amin'ny lehibe amin'ny faritra nefa atao anatin'ny taratasy indray dia hoe anjaran'ny fanjakana zany ary tsy nahazo alalana fanjakana le téléthon izay nangatahanareo asa inona ny fanazavana azonareo entina mikasika an'izay misoko zany hoe ny fanazavana omenay mikasika an'io dia tsy vao le teny district amin'ny taratasy ihany efa milaza fa tsy hitany district ny fapatra volasaina matoa premier ministre ho ao teo miantso tsy misy fepetra zay tsara sikapo dikan'izay zay tsara sikapo mandray anjara fanampiany mpiara-belaminy fa ity fialabala atao ny chef district hanadiovany tena eo fitondrana mba hitavomana an'io sezin'io ka fitaovana netiny chef district amin'izao fotoana mampiasa ny OMC mba hilazany fa hoe fanapaha OMC io tsy fanapaha-kevitry OMC toa nao voaheragie koa zany zany voaheragie io fa hevitry district io amin'ny président nahazo azy ankolana fa tsy mahatsay chef district hoe zao ane nahazo pression izy tsy afaka hitenany zany fa te zany navorony mba hilazany hanadiovany tena hoe io ne fanapaha-kevitry OMC zay zany mikasika an'io ka zahay io raha izay teo mazava zahay mola tsy hizano am'izao tsy maintsy hamonjy ny premier ministre amin'io tenin'io hoe monsieur le premier ministre aia no resinay amin'namenao ny vahoaka malagasy nandeha amin'ny aina mandely rehetra reny tany reny tagnantsofo nataonao ino misankanany chef district za tsy miteny hoe fanjakana fa chef district zay efa nanao taratasy azona ampelatana no hainay entinay ana premier ministre fa hagnampy zahay ireo vahoaka travinareo fizano zahay fa tsy mety hampianay reo alohan'ny hanovana io hetsika io mandalo amin'ny premier ministre zahay hoe ino ny zavatra ataonay amin'ny don reo ireo don reo mbola bloqué ao amin'ny ino moa ty amin'ny stockagenay ao amin'ny stockagenay amin'ny magasin de stockagenay ao mbola tsy hozaranay aloha zay zany ny fanampifanampigaivitry ho dinenay avy eo satria nisankanana gnany alliance mahagaganay de eo premier ministre hamaly azy satria izy hany ny nanao apely amin'ny vahoaka malagasy zay zany mavalinay anampy an'izay ndraiky misesy mba vaom-bahoaka nampy fanazavana mikasika an'izay mazava le izy fa manomboka mipetraka zany lay dysfonctionnement ny fanjakana malagasy dysfonctionnement d'État rehefa manao akory zany ny collectivité décentralisée no afaka mandray fanapaha-kevitry da rehefa manao akory misy teny baiko marteau midina avy any ambony zay zany fanjanina mipetraka ary iny tsy voampany fa miteny miseo hoe tamin'ny valimasy Tuliara ty zany efa cible mihitsy tamin'ny valimasy Tuliara fantatra fa ny alliance ny ambodivola no manana vehivavy maro indrindra eto Tuliara dia nanaovandrozy taratasy vandivandy hoe
fanapakevitra laingalainga hoe tsy mahazo milahatra tsy asiana couleur politique ny palmark manomboky nombia nomboky oviana tsy mananjo haneho an'izay fahafahany misitraka ny zon'izay ny vehivavy fana politika efa nalahelo zahay tamin'ny fotoana iny zao ndraiky androany mbola tuliara foana io tsy mahazo manao téléthon ndraiky zahay alliance tuliara fa ino ny tena atahorana ny tuliara zany ino ny tena atahorany alliance eto tuliara atahorany fitondrafin'ny fanjakana fohy be eto tuliara satria tompolay tompivavy fantany fa manan'olo zany alliance mabodivona zany eto tuliara manana ny tanjaky ny zany alliance zany ka ho hitany zao tontolo zao ho hitany tany mamoniny fa manomboka niasahirana zay fitondram-panjakana zay io amin'ny lafiny sosialy malahelo zahay amin'ny mahazo ny ray aman-dreninay aty fa amin'ny lafiny politika kosa de faly zahay satria lehilahy rezotevan'olona zany manana mahizy azy ianao matoa atahorana zany zay zany ny tena inambara am'izao toetra misy eto amin'ny faritany tuliara zao tompolatsikoa ny fanontaniana saka averiko aminao hoe anjara ny fitondram-panjakana manokana de la compétence exclusive de l'État ny fanaovana fanangonam-boly zay zany ratsorina zany tsy manana an'izay fahefana izay ny vondrona tokony na ny fikambanana hafa ankoatra ny fanjakana io zany le tena adefitra hoe satria ny toy ihany mantsy de niteneniny hoe ka le fangatana ataonareo anao téléthon io de tsy nahazo alalana va mitompona ndraiky fanjakana mahefa izy zany le autorité compétente resahanao anatiny taratasy io zay le tena fanontaniana fatatsika fa ray resaka lalàna atsika amin'ny 94 manana ny compétence ny tanteraka zany ny collectivité territoriale décentralisée zay ny solotena fanjakana fohy be aty atoerana anome lalana na io famokam-bahoaka na io fanaovana téléthon ka arefa nanome an'izany aefa nanao taratasy izy tsy resaka ambava fa resaka administration no resahana eto tena fanome consentement tena nanome lettre mihitsy izy accord amin'ny fangatana ka androany zany no ny hitany fitondram-panjakana fa mety atsara endrika an'le alliance mety ho hitany zao tontolo zao ho hitany Madagasikara manontolo ho hitany communauté internationale fa mahatarika olo maro vahoaka be de be no efa tsy mankafisaka an'izao zavatra misy zao ka hatarika olo maro amin'ny frustration zay ataony fitondram-panjakana ireto alliance labodivonareo zay fotsiny angely izy tenir nareo zany manamafy tena antony politika nanafoanana le téléthon tianareo natao zahay de tena manamafy fa tena antony politika tanteraka no nanaovana namoanana an'izao téléthon tianay hatao eto zao satria mazava hoazy roa fa nizany teny hoe action sociale leo action sociale zany ka tendra mba nanahirana andreo na ny zavatra ho tenenina eo mety ho nanahirana azy ray hanamoro-bahoaka zahay azo natao tsara ne madame Lalatina niteny aminay nampiantso anay tany amin'ny OMC hoe nareo autorisenay farafaratiny manao an'ilay hetsika ihany fa kosa azo asiana kabary politika azo asiana na karazana fanitanana politika zany ao anatin'le zavatra ataonareo fa ataovy exclusivement anatin'ny cadre social misy zay ny zavatra atao fa tsy zay misy ny déranger andreo fa le hoe na le fait ka le vahoaka avao zany no misina miaraka aminay miteny hoe tonga manatanteraka an'izay zavatra zay de efa hita fa de efa iantso ny fanjakana satria na nanao téléthon izy haitsika na ny zavatra nomena na zavatra vokiny tanatin'ny téléthon reny de zavatra tonga ty amin'ny vahoaka koa zavatra tsy zarizary ka misy organisation mipetrapetraka zany tokony hanahirana ity ataotsika hoe ilahaka amin'izay zavatra ataon'ny fanjakana zay téléthon zay
famonjenaina ataony zareo récupération politique amizao dia eritreretiny hoe anao an'izay koa reto olona reto fa tsy mandinika mihitsy izy zany hoe inona le soa ho an'ny vahoaka fa le resaka politique zany no ampahazahoany laka ka mahatonga ny eritseritsiny tonga dia voasahady hoe hanao défi aminay resaka politique reto alliance reto fa tsy ijerany zany sinistré tsy ijerany zany vahoaka ory mizaly miaina ao anatin'ny fangeriferina zany reto alliance zavodovola reto fa hanao défi politique aminay zay fotsiny ange io hoe adifiady ihany zany satria efa ho afa ny fidianana ben'ny tanàna indray matosony vavamboaka mety hoe manahirana fitondram-panjakana ny tsapanareo ny herinareo sy na tiana na tsy tiana démonstration de force le hoe manangona vahoaka mety ho adifiady ihany fedy bonne guerre ozy ny teny vahiny ny andrarana anareo so isehoany tanjaka amin'ny lafiny politika zany amin'ny envuan'ny fifidianana ho avy amin'ny volana jolay Sy zany hoe madame Lalatina le nitolonana teto hatramin'izay tolomana tamin'ny 2009 zany ange le antony tolomany mba tsy iverenany zany tsony fa ahoana ny fitondra fanjakana amizao tsy makaleso amin'ny zavatra nisy teo amin'ny tantarany fireneny ity zany frustration zany ry rehefa tsy géré zany io rehefa angonina foana anatin'ny foato io dia mipoka ny sarobolany amin'ny farany zay ve ny fanjakana be atongavana hoe frustrena ohatran'izao foana zany le vahoaka frustrena ohatran'izao foana zany le mpanao politika dia mipoka le sarom-bolany zay vo taitreto hoe fanonga mpanjakana an'izay reo hoe ka rehefa tsy mety tazomina moa le vahoaka ataorina ato dia atao ahoana zay nge le zavatra mihitsy le vahoaka tsy le tompona andraiky fantoerana zany rehefa tsy mitovy sorena politika aminao dia itsakitsahana foana ny zony itsakitsahana ny zony mahampanao politika azy itsakitsahana ny zony maha-olo-pirenena anazy tolona tamin'ny fa ahoana zany no mbola averina amin'izany didijadona zany ny firenena amin'izao fotoana zao zay le mampalahelo andriamato Jean-Claude fantaniko farany hoe inona zany no ataonareo hoe satria nareo ny laza teo ny fomba-vahoaka nareo efa nanomana ihany koa le fanampiana andeha ho zarainareo zany ve le fanampiana sa ho aterina any BNGRC fa ho zarainareo mivantana amin'ny olona sady tsy ho zarainareo fa ho sazinareo le vahoaka noho izay fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana zay le vahoaka tokony azo tompony amin'le fanampiana izay nomaninareo mivaly ny tsotra anjaran'ny lehibe ny distrika sy fanjakana tokony ho namaly an'izay nefa moa lefa mitonea mipetraka aminay androany dia anjaranay mamaly azy zahay fizaran'io fizarana io satria efa zavatra fikolokona io efa fokoin'ny alliance io ka araky ny teniko teo hoe hamonjy aloha zahay ny premier ministre zay nanao appel avy baiky ny haona ny premier ministre zahay anjaran'ny premier ministre ny mamaly hoe zaraonareo raheo na tsy zaranareo raheo dia anjarany metena amin'ny vahoaka mivantana amin'izay fotoan'izay hoe efa nihaona zahay amin'ny alliance sy ny toliara ambotovoina ka tsy zarana ireo reo zavatra saika zarainareo na vivre zay na na friperie zay na menaky sy ny sisa sasala amizay anjaran'ny fanjakana ny hamaly an'izay amin'ny vahoaka hoe nanantonahy ireo namana alliance reo satria mba tahandray anjara koa amin'ny famonjena ny havana trabona ka zao ny valiteniko asetiko an'izay zay no mbona hoe anjaran'ny premier ministre ny hamaly an'izay satria izy ny nanao appely nanao antsoava amin'ny firenena ka aminy zahay mametaka ny fagnotona eo aminy zahay mangalaky décision zay décision ifagnarahana eo zay ho ampiharinay ka hoy zahay aminareo vahoaka malagasy indrindra fa tsika toliara nahazo ifagnampia eo azakivinareo fa taizanakareo zay rahalahinareo indrindra fa ireo solom-bavambahoakytsika zay tompokevitsy amin'ny fanatantarany ity teletoka ny sakanany fanjakana atiky magnome atoky anareo zahay fa tsy maintsy ho azonareo araky ny fagnarahana teo hoe amonjy ny premier ministre zay zahay dia ho hitanareo ny vadiny ny foimponay tokoa ve ireo fagnampiareo anjaran'ny premier ministre mamaly an'izay aminareo tsy ny foinay ve ireo anjaran'ny premier ministre mamaly an'izay zay zany ny teninay farany ka dia misaotra anareo nanasanay ary misaotra koa ny mpihaino manerana anosy makasitraka anao andriamato mpandrindra nasionaly fa mbola araka manao réglement fa misy fantaniny kely kirazetakiatrany andriamato solom-bavambahoaka antaniko hoe ina moa raha mifotriny angatra zany mandinitsy tao anatin'izay vanim-potoana ny sanganana ny alliance
saika midona amin'ny rindrina foana zany ianareo isaky misy zavatra hitsoronareo tena miavan'le alliance Tambodifona dia hoe miaraka ny sambatra teo anivony antenimieram-pirenena nanao majorité nanao maro anisa zany saika hanolotra ny anaran'ny praiminisitra fa zany hoe tsy nahomby zay initiativanareo zay zao indray ianareo manao téléthon tsy mahomby indray ny initiativanareo zany hoe inona le devenir an'le alliance Tambodifona mihitsy raha ohatra ka isaky ny anao zavatra dia tsy afaka manoatra zany ianareo mba tsy ilazako hoe resy lava araka ny tely faverimbery ny président Andry matetika moa zany le hoe tsy resy zahay fa voafitaka ary mbola verina eto koa zany zay ny alliance aty filiara androany dia tsy resy fa misitahana tamin'ny reto lalana reto taratasy natao reto nomena lalana zahay dia maninona moa raha nanana bonne foi koa ny administration manampiatso ny roa andro orinany nametahana taratasy zahay dia mba notifie ny farafarady ny hoe zao ny zavatra misy fa tsy aty amin'ny zoma aty vo ohatrany hoe alaimbaraka ny alliance zany hoe tsy azo ataon'izay le zavatra tokony kasainareo atao dikan'izay zany tsy mbaina potehina le crédibilité nay amin'le vahoaka zay ny tena hatongavany io fa zay kosa mahatapa hoe ny vahoaka io hoe tsy raha olo adala amin'izao fotoana amin'ny tany mazava zao tsy mety tsy hisy vahoaka ho voarebirebinao tsony amina toe-javatra ohatran'izany efa misy ianyreto communication maro be reto miena nay tsara ny vahoaka ny filiara amin'izao fotoana zao hoe mifitahana indray ny alliance Tambodifona amin'ny zavatra tokony ho natao teto filiara tsy mampaninona nay zany zahay olona mpanao politika afaka mibaby an'izany tsara zahay tsy mampaninona nay zany koba zany mahazatra zany fa ny zavatra tiany hapetraka fotsiny dia raisinay androany alliance avy aty filiara ho témoin zao zavatra ataony fitondram-panjakana zao ny vahoaka malagasy ray manontolo raisinay ho témoin koa ny communauté internationale mahita zao toe-javatra mampalahelo aty filiara zao ty azo ekena tsony zao tokolasivavy tena inacceptable inadmissible zay no zavatra misy ka raisinay reo olona reo ho témoin ny tantara misy eto amin'ny tany sy firenena amin'izao zavatra nateony ny fitondram-panjakana contre ny alliance aty filiara izy zay zany no teninay farany madame Lalatina Rakondazafa fa misaotra amin'ny fampitana mivantana n'izao anao fitenenina zao aty filiara no ny fahasapanareo ny hamaivay ny situation ty nany ny situation misy ezo filiara amin'izao fotoan'izao ka nantany ianao hoe inona ny zavatra ataony alliance ny zavatra ataony alliance zany io folakampo io dia hitondra aloha zahay nisolitenan'ireo ray aman-dreny tsaboinareo nisolitenan'ireo tsaboinareo ny notable an-tanàna ny olobe amin'ny tanato eto zany hoentinay hijery an'ireo vivre zao hoe reo le vivre tsy sanateo hoe fanafanantenana poakaty no nataony alliance fa reo tokoa le zavatra fona tolotra atsika fa miandro tsika satria tsy tompo-pahefana ray zay faharoan'izay amin'ny folakambo zany satria fantatrareo fa manana ny bazy zay nikarakarany io zahay hivory miaraka amin'izay bazy zay ary hanao koa conférence de presse miaraka hilazanay hidénoncevanay an'izao toe-javatra mahamenatra mitsanga eto amin'ny faritany filiara androany zao makasitaka tompolay makatehila nankasikatsika ny vahiny mitondra n'izay fanazavana izay teto amin'ny onjapeo ny logifesy tamin'ny onjapeo ny FUSM tamin'ny sy maraina ity Andriamato Jean Claude izay service national ny antoko maintso sy Andriamato Roberto Clinica izay
tokony andraikitra ihany koa songavam-bahoaka fa tokony andraikitra tao anatin'ny komity karakara misaotra betsaka nareo mitondra an'izay resaka zay tafan'ny tafoan'ify atao